Matrokia azy mandrakariva ianareo, ry olo. Lohary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Salamo 2:9. Ny vavaka dia fanokafanany fo amin'Andriamanitra, toy ny atao amin'ny olona tiana izay ifampiresahana. Amin'ny alalany dia hisokatra ny masom-pinoana ka ahita ianao sy ho hitanao fa ianao ilay mivavaka dia lasa toa akaiky an'Andriamanitra. Hanome porofo anao ny hasarobidin'ny fitiavany ny vavaka ataonao, ary ho tsapanao fa miakaiky aminy ny fiainanao. Nahoana ary no maro ny vavaka izay tsy voavaly hoy ianao amiko? Ny valiny dia ny tenin'Andriamanitra no manambara azy. Izao no teny fikasana omen'Andriamanitra: hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, raha katsahina ianareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 5:7. Mazava ny fanambarana ary tsy misarotsarona izany, fa mety mivavaka ianao, fa tsy tanteraka ilay farany ka tsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Hoy ny fanambaran'ny mpaminany Hosea: tsy mitaraina aminy ao am-po izy. Ry havana, androany antsoin'Andriamanitra ianao, hivavaka amin'Andriamanitra, hivavaka amin'ny fotsotra, feno falorantena, fa tsy amin'ny fomba ivelambelany fotsiny ihany. Ny vavaka himolotra fotsiny dia tsy eken'ny Tompo. Izao no voalaza, ary fadiranovana izy ka dia vavaka mafimafy kokoa, ka ny dininy dia tahaka ny rà. Manambaran'i Jesosy raha nivavaka tao amin'ilay Getsemane izany: ny vavaka ary ny dininy na ny hatsembohany dia tahaka ny rà. Ry havana, taorianan'io dia nisy fanambarana voalaza. Tsy ela taorianan'io dia izao no voalaza ao amin'ny Soratra Masina: ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Fehiny ny firaisana tsara amin'Andriamanitra dia mahatonga ny olona iray ahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fivavahana marina dia atao amin'ny herin'ny finoana, herin'ny fanahy, ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainana. Androany irian'Andriamanitra ianao, andehanao vavaka toy izay nivavahan'i Kristy. Nivavaka izy ary ny dininy tahaka ny rà. Andeha hivavaka ao isika rehetra. Tompo, misaotra noho ity andro masina natolotra ao ity. Misaotra noho ny maraim-baovao nafahanay nandre, fa ianao dia maniry fifandraisana aminay. Ary tsy fifandraisana ivelambelany fotsiny izany, na himolotra, fa fifandraisana mampifandray ny fo, ny saina ary ny fiainana manontolo. Ko ankehitriny ary ao anatin'ity andronao ity dia aoka ny tsirairay avy aminay dia hanana sy haniry izany fifandraisana aminao izany, mba hahafahanao mitaha sy momba anay ary mametraka anay ao anatin'ny fiadanana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.